Ny any Toamasina Madagasikara moa dia no tanterahana androany tao Toamasina ny lanonana fanolorana fanampirana ara-pitsinjovana avy amin'ny Rosia ho any ireo mponina traboina noho ny fandalovan'ny rivodoza gezany farany teo. Tany antoerana nandray izany ny chargé d'affaires ahiny Rosia Andriamatoa Biriaky sy ny ministry ny Foloalinda Andriamatoa Elira Zafitombo. Ny fandefasana ny fanampirana ho any amin'ireo fakitra sagotra idirana toy ny Satrandroy, fito antenina Armangabe dia no tanterahana tamin'ny alalan'ny Angidiby ka nafahana nitondra sakafo sy kojakoja ilaina andavanandro ho an'ireo vodi-piarahamonina mitokana. Andriamatoa solombavam-bahoaka Petra Kotoniaina moa dia nilazany hoe tsy manamarina ny valifaty politika ny fisamborana izay ataon'ny fanjakana. Nilazany solombavam-bahoaka Petra Kotoniaina nandritra ny fandaharana Solanga omaly fa tsy afaka manamarina hoe valifaty politika io fisamborana ataon'ny fanjakana io. Misy ny renseignement ary tsy maintsy miaro ny fanjakana entiny ny mpitondra ankehitriny hoy izy. Nambarany hiany koa nandritra izany fa tena nijery ny fiainan'ny olona ny ministeran'ny vakotra sy ny ministeran'ny fambolena raha ny fandraisana andraikitra momba ny vidim-bary. Ireo moa anisan'ny fanehoan-kevitra izay nambaran'ny solombavam-bahoaka Petra Kotoniaina nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga. Manoloana ny zava-misy malaza maneran-tany amin'izao fotoana izao ny amin'ny Israely sy Iran moa dia nitondra fanazavana amin'ny teny malagasy ranoray moa Andriamatoa Rakotomanga natao izao fanazavana izao mba ahazahoan'ny vahoaka malagasy ny zava-miseho any antoerana. Ny amin'ny ady any Moyen-Orient moa dia teratany malagasy iray izay mpanamory fiaramanidina Andriamatoa Hari Rakotomanga no mitantara amintsika ny zava-miseho any antoerana. Nde moa arantsika ny ansipiriany mikasika an'izay mba ahafantarantsika ny fanazavany ny mikasika ny zava-miseho any antoerana. Salama daholo nareo mpanaraka anahako. Mba mivaketsika androany fa tsy live le mitety tanàna fa mizava-misy amin'izao fotoana zany. Nataoko live izy ity satria maromaro no mametraka fanontaniana zany mitaitaina hoe finamarina zavatra mitranga any aminareo any. Ety amin'ny voalohany aloha dia efa tonga dia apetraka hoe hiezaka hampiasa teny gasy hatramin'ny farany satria rehefa amin'ny tany misy adina amin'ny fotoana misy tany miady ohatrotony moa zany dia miasa be ny sata-pitsikilovana dia raha vao misy hoe teny misy teny vitsivitsy zany tonga dia tsikilovany zareo raha vao hoe manonona le teny ianao dia ataoko amin'ny teny gasy angamba na dia hoe tsy teny ratsy anizanizy akory fa mba milaza anareo zava-misy fotsiny anareo namako sy mpanaraka anahy eto zany. Dia nanomboka hatramin'ny maraina zany nisy zany le fanafiana nataony zareo le vahoaka le firenena le zareo le nitsoaka avy tany nefitra le tao anaty le boky masina zany sy zareo be kitana nanafika le olona efa fantatsika ihany. Ino zany efa mivoaka amin'ny vaovao rehetrarehetra. Ina moa nidiranay amin'ilay izy, nidiranay aty amin'ilay izy aty amin'ny tany ipetrahanay zany dia ny toby miaramila ngeza indrindra eto amin'ity faritry ny eladrano ity dia aty aminay no mipetraka toby miaramila ny be kitana zany. That's another one? Yeah. Dia za mbola mipopoka zany le balafomanga mamaly botana tsina zany zareo le avariana ary mamaly botana zany reo nitifitra balafomanga koa an'le firenena le aty amin'le toby miaramilany zareo be kitana aty aminay. Tsy ny zahay civile akory no ohatrany hoe tifiriny zareo fa any amin'le toby miaramila zany fa somary manaitra any satria eto amboninay eto mandalo misiditsidiny eo efa tsy haiko how many since morning? How many? 3. Like 3. 30. Mety efa 30 zany efa eny tao fa hatreto aloha zany mbola tsisy hoe nilatsaka tamin'ny tany le izy fa voatifitra eny ambony eny anabakabaka eny daholo. Zahay zany tsy maninona akory aza mitaitaina fa tsy voavaliko intsony le message amin'ny BBDB fa lasa nareo tena mitaitaina be no zahay zay miaraka tsy maninona mihitsy BDB ny olona eto Katara tsy maninona samy mipetraka any an-tranony daholo. Ny tsy mampitovy anay sy ny amin'ny olona rehetra fotsiny dia hainareo tsara Madagasikara tsisy ambasady tsisy masivo aty zany hoe zany zay zany tsy manana tsisy mpiaro anay raha ohatra ka fa dia mitandrina tsara ato trano fotsiny dia ny sakafo sy ny rano natao betsaka satria tsy fantatra izay fivoaran'ny toetra raha vavaka mafitsika mba hisava ilay izy aloha. Za manokana zao vao tena hoe zao vao tena hoe teto zany nandritra nireny fanafiana reny fianjerahan'ireny balafomanga reny fa ty zanako ty efa fanontelo izy. How is it so far? You're used to it, right? Yeah.
This one's a bit underwhelming, but the other ones. Yeah. Ty ray ty ono zany ohatra somary fefika ihany izy meno ali satria ohatra tonga de be de be nisesy le izy fa mba hoe mba miaraka etsy azy ry laloha de tsy maninona. De zay de ho an'ny havana rehetrarehetra aza manafa tsy maninona zany aty fa le amin'ny vaovao izy zany ohatra ny hoe mampatahotra be fa efa mandeha zany ny ino izy teo ny nany ambadika rehetrarehetra ny efa mandeha tsy te hampiasan'le teny vahiny ahako. De ho an'le namanay rehetrarehetra koa zay mifanoratra rehetrarehetra atao anatin'ny telefôna ato misy mipetraka any amin'ny Émirats Arabes mitambatra Abu Dhabi, Dubai satria efa nilatsaka koa ny efa nandeha koa ny tifitra balafomanga tany Abu Dhabi tao de Manama tao Bahrain ohatra ny nianjera tamin'ny tany mihitsy le izy fa tsisy Bahrain ohatra ny nisy olona ray voa ihany aloha zay ny haiko vaovao eo manara-baovao foana zany zahay ny abakabaka aty amin'ny firenenay efa nidy efa nidina efa midy daholo zany hoe tsisy fiaramanidina famezivezy tsony zany. Za moa zany tsy miasa androany so ihany efa tamin'ny alina sasakalina nody na de tsy mahare fantanterana satria efa nanomboka tamin'ny alina io tsy le fanafihana fa le niakatra de niakatra ny tension aty amin'ity faritra ity zany heninao le izy fa tafapetraka somatsara ihany moa za de afaka namonjy any zanako ihany de zay. De za zany ohatrany hoe mikirapaka be ngamba miresaka aminareo eto fa tsy tena hoe mampatahotra be le izy fa rehefa heninao fotsiny le midoboka be ambony ao de tazanela we've seen from through the window, right? Tazanela avy eo amin'ny varavarankely eo le balafomanga avany varatra zany toerin'le balafomanga miainga avy aty amin'ny tobo maramilanay de ohatran'le manao bantsirôle reny zany zay zany le izy fa le midoboka kosa aloha de tena mafy de mafy tena mafy de mafy fa tsy manino mangingina be ny tanàna zany tanàna rehetrarehetra tsisy mivoaka ny olona samy manara-baovao daholo ny ohatrany hoe mbola hoe mba mahatsara ratsy an'izy aloha tsy zahay mivatana akory no miady fa le misy tobo fotsiny eto zany mahatonga an'zareo hoe mamaly botana makaty aminay le tobo io nefa ilainay io satria io koa miaro anay fa raha tsy misy an'io tobo io koa zay mety efa ela no mety efa sakafony zareo zay le zavatra aty de za tsy miasa androany fa nisy namanay tokony miasa koa fa mbola mitsoka any anaty roplanina any zareo satria am'le enti izy teo le abakabaka midy moa zany de tsisy afaka miainga tsisy afaka mipetraka aloha de zay ihany angambany fa tapahako am'izay ty live aty fa mety soajan kely ro vidéo live io fa mety hoe soroka rehefa avy eo satria tsy tiako le mitsikilokilo be de be aty amin'ity faritra ity zany raha natsikaritra nareo nisy ranty nataoko ary teo efa nesoroka aloha le ranty fa aloha ihany mitandrina fa hafa ny fomba fiainan'ny olona aty. Andy, you are good? Right? Zay io mampamagy daholo io. Iny moa ny fanazavana lavalava fohifohy izay nataony iny Andriamatoa iny ny mikasika ny zava-misy antoerana fa ny eto Madagasikara kosa dia araka ny efa nambarany tamin'ny fihaonany tamin'ny ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena tany Frantsa farany teo dia noraisy ny filohan'ny fanavoazan'ny Repoblikan'ny Madagasikara Andriamatoa Colonel Mikael tao amin'ny lapam-panjakana iavlohany delegationina SADC izay notarindra Ramatoa Dr Jos Banda. Nandritra ny izao fihaonana izao no nanoloran'ny filohan'ny fanavoazana ny tatitra ny asa vita nandritra ny izay efa-bolana izay sy ny fandaharan'asa ny fanavoazana ho tanterahana ao anatin'ny 4 volana izay raha teo hoy ny filoha Colonel Mikael Randrianirina ny dikany atao hoe tondrozotra na ny faideroty. Ho faramparanansika tanteraka mo ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny amaramparanansika azy modia hizara kely ity sariny Andriamatoa General Lilson René de Roland ity ilay ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany avy any amin'ny faritra Sofia mo ity Andriamatoa ity ary tsy mihety lahy ilay manamboninahitra. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatony sesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.